Metsika marana ny fotoana fampalalam-baovao ny alidia dia ampatsahevina ianao fa amin'ny 7 ny volana marsa ho avy izao ny fankalazana ny taom-baovao malagasy misy ny tsara ho fantatry indrindra manodidina izay araka izao tadim-baovao manaraka izao. Toy izao ny fandaram-potoana eny Andohalo alatsinainy fa 7 marsa manomboka amin'ny 2 ora hetsika isan-karazany. Eo zany dia isy artista ho hitatsika eo ny Tarika Benjagasy anazava ny momba n'ireo fomba fandihizana isan-karazany na ny afindrafindrao na ny sodempika isan-karazany zany tongava mijery efa hitanareo eny izy. Avy eo koa misy fampisehoana ny vali de manarakaraka an'izay fandrehetana ny afitsy maty de fanetanana ataony mpanakanto manomboka ny 7 ora hariva de amin'ny 12 alina tsodrano avy amin'ny trano kulturaly malagasy de misy ny totorepika sy korana-tsehatra mandra-parain'ny andro manomboka amin'ny 5 ora maraina ny tsodrano sy tatao amin'ny talata 29 mars io. Manarakaraka n'izay manomboka amin'ny 4 ora maraina misy ny fanetanana amin'ny fahatongavan'ireo olona nasaina de amin'ny 10 ora fankalazana manetriketrika ny taom-baovao malagasy amin'ny 12 ora ny zarahasina ary aorianan'izay de misy ny fanaterakasina zany misy rakitra io de fitsidiana ny tranoeva ho hitatsika eo amin'ny tranoeva ao ny zava-maniry malagasy ao zany ny fanazava ny tadidy sy ny zavatsoa raiketiny ireo lay raokandro malagasy de ho hitatsika eo ihany koa ny fitaovana maro fampiasain'ny malagasy sy ny heviny ohatra ny laona ny fanoto ny angady ny sahafa inona ny hevitra reny ao ihany koa zinga ny siny be ny siny inona ny hevitra raiketinizy reny de isy ihany koa ny vela tseo sy tranoeva anehoany ny coopérative Rakoto Malala momba nyzany atao hoe landy ahitatsika ny fomba fanenomana landy am'izay tsika malala hoe inona no atao hoe bao inona no atao hoe fanindry inona no atao hoe fanantana inona no atao hoe ampela inona no atao hoe famolesana ilaitsika ny fahalalana an'ireny ary ny zavatsoa raiketiny landy. Zay indray mahakasika ny fanampanazavana manodidina ny fankalazana ny taom-baovao malagasy dia ny ankoa tompoko lasy tompoko vavy no nametrahako indray ny veloma mandrapitava ho amintsika rehetra.